tokolasy tokovavy no itsideko ny tokantranonao izay manaraka ny fahitalavitra ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity tonga soa atao anatin'ny fandaharana ny invité du jour amin'ity alatsinainy ity soratsika ny namana mpanao gazety Menjanahary mitondra ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina tanitsika teo aritra 20 minitra ora iray eo ny resahana amin'ny vahiny atao anatin'ny fandaharana amin'ity anatika dia asaiko ampiavana sy ampanajana ianao tsy saraka ninay hatramin'ny farany andray vahiny mazava ho azy mantsy ny fandaharana ho amin'izao an'izao araka ny fampahafantarana izay fanoentana tamintsika tsy izy ny vahintsika ho amin'ity alina ity fa ny tale général ny fiadidina ny République tamin'ny fitondrana ny radio Diratsiraka Andriamatoa Gérard Andrialemiro Vasson manasana maro tompoko androzy eto amin'ny plateau. Andriamatoa Gérard Andrialemiro Vasson tonga soa atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour tompoko amin'ity alina ity. Sotraninza tompoko ny manasana androany ary miarahaba ny mpiaino manerana ny nosy na manerana amin'izao tontolo izao manaraka amin'izao fandaharana izao ampifaliana avy hatrany ny amalina ny fanontaniana eo. Antenana tokoa fa hitondra ny fomba fijery mahakasika ny raharaham-pirenena ny ao anatin'ny fampahalalam-baovao moa no tena mifampiresaka matetika aminao mitondra ny karazana famakafakana ihany koa manoloana ny toetra raharaham-pirenena ety ampiandohana nefa tsara ihany mampafantatra fa ankoatra ny mahafantale général ny fiadidina ny République teo alohanao dia fa isan'ny tanany toeran'ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny orinasa Jirama ihany koa Andriamatoa Gérard Andrialemiro Vasson amin'izao fotoana izao moa dia mpanolontsaina manoka ny filohan'ny fanavaozana ny République ny Madagasikara Andriamatoa Gérard Andrialemiro Vasson na izana tsy izany tsy maintsy resahantsika ny mahakasika ny raharaham-pirenena ny tontolo sosialy ny toe-karena ary ihany koa ny tontolo ny diplomasia ny fifandraisana irasam-pirenena atao anatin'ny fandaharana ho amin'ity alina ity araka ny andraikitra efa mitantaraiky teo ihany koa dia tsara ho resahantsika ny mahakasika n'ity olona ny orinasa Jirama ny olona ny herinaratra izay anisany ny joroany izao fitondrana fanavaozan'izao ihany koa raha toka ho resahantsika izay ty ampiandohana nefa ataontsika hoe ho resahako kely ity satria araka nambarako teo dia anisan'ny mpanolontsaina ny filohan'ny fanavaozana zany Andriamatoa Gérard Andrialemiro Vasson zany hitantsika ny ataoko hoe filohan'ny fanavaozana mihitsy ny hoe faniaika an'izany tany Toamasina farany teo ny fisian'ireo karazana mpanolontsaina manao karazana fanelanelana eny rehetrarehetra eny anisan'iny trangana perquisition iny izay nampahafantarina ihany koa zao ny sabotsy lasa teo hoe olona karazana fisandohana le izy ina ny azon'Andriamatoa Gérard Andrialemiro Vasson ambara manoloana n'izany toe-draharaha ny amin'ny ataontsika hoe karazana fisandohana ve na ataontsika hoe fihetsiky ny mpanolontsaina filohan'ny fanavaozana ihany koa ao anatin'izay. Ny mpanolontsaina misandoka aloha io faneresana tamin'ny filoham-pirenena io be dia be zay mahatratra 50% angamba n'izy zay dia sy lozan'olona manaonao foana fa be dia be sara amin'izany. Mpanolontsaina zany taloha tamin'ny andronay indrindrandrindra olona voafatana olona fangindra didiarasiraka zany tena mananina misy hoe mizery sara misy hoe izy anao atao conseil spécial na conseil technique efa besaka sarameny ny olona dia manaroatra ny olona any ambadika manao hoe zay koa mpanolontsaina satria tsy fantatra tsony na iza le izy amin'ny abiasahany dia misy foana ny maroatra salamreny mihitsy manatena fa mosazina mafy dia mafy reny olona reny zavatra hitasika angambany hoe tany Ambohibao misy zanaky ministra Rasoza misy n'energie taloha reny moa niara-nianatra tany dia niantso anahy izy hoe dadatao fa tsy mety tsony ity fa conseil spécial ny président no tonga manafika ny tranony mpanofa-trano 4 toy zako hoe beronadolo ny tatra dia fa nalefaka any amin'ny filoham-pirenena maka ny sarin'le olona moa izy satria nisy caméra tamin'le trano dia sartao dia fa nalefaka any amin'ny filoham-pirenena hoe sy mety kosa zao hoe milaza izy fa manao ihany conseil spécial ny président sy niaraka nivoata aminay tsy ny conseil spécial ny président zany matetika miaraka mivoy aminay hoe tsy fantapoko fantam-pirenena fa tsy olona tia sy fantatro misy ty dia azo sary tamin'ny caméra moa izy dia nalefaka any amin'ny filoham-pirenena hoe mba zay miaraka amin'ny gendarme ireto olona reto fa manahirana zay ngamba ny azoko ambara. Entoko hiditra mahakasika ny toetra raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao tsika Andriamatoa Gérard Andrialemiro Vasson hitantsika angamba roa herinandro zay nafanafana ny ataontsika hoe ny fandriam-pahalemana
ny resaka tranga fakanan-keriny ny ataontsika hoe ny von'olona ny karazana alatr'olona ao anatin'izany rehetrarehetra izany na mpisavorivory mihitsy na teny amin'ny tambazotra tserasera teny na ihany koa teny amin'ny fiarahamonina teny tonga hatramina karazana fitsiaram-bahoaka mihitsy ary fisambosamboran'ny olona eny amin'ny fiarahamonina ny resaka alajaza ny resaka alatr'olona manahoana ny fahitanao an'izay toetra rahapirenena izay ao no misokajy azy manasokajy azy ihany koa karazana fanakorontanana déstabilisation andriamatoa Gérard Andrialing-Rovasan. Izao aloha miondrika mpanazana aloha amin'ny ireo namoiny aina tamin'izay sécurité amin'izao fotoana izao ary anao kosa amin'ny fianakaviana enganeka Andriamanitra manaka impasoavana isizonareo lalandava mba hitondra anareo amin'ny fihaononana feno izay angamba ny voalohany teniko. Faharoa teny io sécurité io anisan'ny zavatra manahirana fa indrindra izy io matetika amin'ny fahavitany fianarany ankizy foana dia misy olona manao ohatra eo hoe lazainy sasany io fa manao soana reny kosa angambany dia anisan'ny manahirana misy satria mbola besaka ny biby eto tany na omby ny tadiavinao na akoho na voana na inona ho atao soana fa sain'ny olombelona kosa reny kosa angamba dia sy azo le feana misy zany hoe efa biby ohatran'inona loatra ny anao soana olombelona anefa ny biby ho atao soana mbola feno be dia be eto tany zay aloha dia mampalahelo dia sy hitako zay lazaina fa dia miangavy an'olona eny fa asa devoly ny ataonareo hoe oka hoe mba akoho amin'izay ny vonoina na ny alikanareo vonoina sy mampanina tianareo fa ny olombelona sy fatao soana misy zay ny voalohany. Zavatra faharoa ny sifan'izy zay matetika foana eo amin'ny 100 eo ny isa-taona dia ny isa-taona zany matetika ny ankizy rehefa vakansy iny dia manaonao fety any dia indraindray matahotra ny bediny ray aman-dreniny dia sy miverina ao an-trano dia ny zavatra atao satria mamitoaka angambany izy na mifoka sigara misy zavatra na manao soirée pyjama zay moa malazy zao manao soirée pyjama ny amin'ny namanany izy dia sy miverina any an-trano dia ny ray aman-dreny zany manaitra ny gendarme sy ny manam-pahefana rehetra dia zavatra matetika mitranga efa miverina any an-trano eny ankizy reny sy mampilaza soa ny ray aman-dreny dikan'izay zany ny chiffre ao amin'ny polisy lehibe foana anefa le ankizy fa tafaverana any an-trano zany sy milaza ny ray aman-dreny hoe efa tafaverana nge ny zanakay dia masoa amin'ny statistikenareo iny zany dia miangaviana ny ray aman-dreny raha sendra nanao figo ny zanakareo ka tafaverana any an-trano mba teneny le manam-pahefana ny teneninareo anala anazy ao amin'ny statistikeny incident amin'izay zavatra zay. Ny fahatelo moa dia nazoko lazaina misy ny olona sy valahary mandoana anankizy sahala amin'izany mankakizakirana reny kosa angambany dia sy azo le ferana misy reny zavatra reny fa ahatratra magnino dia ataoko angamba fa any kosa ny fazakana message fa an'izay ezana dia ezana misy amen'olona reny. Iverina amin'ny resaka hoe fanakorontanana satria na ny taliany serasera ny fiadinan'ny repoblikaina ny isan'ny laza fa tranga fanakorontanana ny misy amin'izao mpanao politika samihafa ihany koa misy ary moa ny manome ohatra hoe tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina ny mpanohatra tamin'izany fotoana nanao an'izany ao anatin'izay mihitsy zany hoe raha amin'izao ataontsika hoe contexte politika misy eto Madagasikara zao raha misy tokoa ary n'izay tranga fanakorontanana izay iza no mahazo tombotsoa ao anatin'izay zay ngena zay iza no mety ao ambadika ihany koa amin'ny efa vakansa sahala amin'izao ny ankizy dia mana ohatra daoly mpanao politika satria sika ne manana zanaka daoly sika ne tanohatro daholy dia mahafantatra fa après ny vakansa vita fianarana manala azy moa ny fiteniny ankizy amin'izao fotoana vita baka manala azy dia misy mpanao politika foana voyeny reny zany tamin'ny heritaona ngamba tadidy saraka misy hoe vita baka manala azy dia satria vita baka manala ny andro azoelona dia nisy lasy iny io zany misy foana isa-taona tamin'ity angamba izy na vaika kokoa satria nisy fatyolona misy fa isa-taona exploité ny mpanao politika sy ny mpanohitra foana hoentina anakorontanana isapana ny mpitondra isapana ny aiza ho aiza ny toesainy vahoaka amin'izao fotoana zao io ny nampiasaina foana io ataoko angamba sy voalohany io raha tadiditsika angamba tamin'ny Andry Bob Carter sy reny olona rehetrarehetra eny
matetika reny a manomboka mois de juin juillet foana manao fa efa masitata nefa zavatra nisy foana zany efa hitako azy de bon efa mitondra moa ianao de miatrika ny zava-misy fa tsy mikorobaka fotsiny de efa tonga an'izay ny vita baky io de milamindamina an'izay satria lasa vakasa daholo ny olona de tsisy indray ny zavatra atraizany mety andraikitry ny fitondram-panjakana ao anatina tranga tahaka an'izao amin'ny zavatra tranga sana amin'ireny tamin'ny andronay il faut rester calme et serein fa tsy misy mizanona io a de tsy maintsy manao surveillance tsara misy ny polisy hoe atratrarana ny lohareny misy talohany e nisy an'izany ray ny voanjo zany vita ny baka de nakakizy indray ray ny voanjo e nakazao ndray ihany de io zavatra nanahirana foana tamin'izay nitondra tamin'ny androny amiral tena sahirana be misy hoe ray ny voanjo ny namona kizaika sy de na ray ny voanjo zany a sy hitanay masy iza zany ray ny voanjo zany de ohatran'izany io zavatra io zany a miteraka psychose goda be misy ary tena manahirana ary am'izao fotoana zao tena manahirana am'le izy a tena manao fisaram-bahoaka am'izay ny olona tetadidinao angamba misy régionnaire agronome iny sy naninona koa le anga de misabony olona natao naikatao fisaram-bahoaka de namoaka fanambarana misy a ny association des ingénieurs agronomes hoe fa nanina ny namanay natao sala am'izany le psychose zany a teraka zavatra sampoizinao misy ao anatin'izay indrindra mantsy hitantsika zao reny tranga tany mainty rano reny a niteto Antananarivo ihany koa tena tonga hatramin'izany fitsaram-bahoaka zany a ao no mitaraina hoe efa manontany zanak'olona ery de tonga hatramin'ny fitsaran'ny fiarahamonina mihitsy hoe mpangala jaza mpangalatra olona eno a tadidiko tsara misy a amolona ankizy valo taona tamin'izany angambany tany vangaindrano misy le tovolahy zay atao tovera de nisy ingénieur vao tonga tany mitondra de chevaux izy de falifaly izy mahita ny ankizy mivoaka fianarana de netiny tany de chevaux andeha ho de le tranony le ankizy efa tonga tany antranony le tato nefana hoe misy olona mitondra 3 chevaux na 2 chevaux any a mpakafo de le vonoin'olona na hitovera namona am'le olona na lahelo satria sy tokotrokasy tanana koa le olona de tamin'izany fotoana zany tamin'ny any 58 tany ere zany zany azako anao ne le psychose sana amin'io a fa ela be teto Madagasikara atao somataitra le izy a manahirana satria tsy misy atrerina atreranao tsotsotra le izy a le olona fa lasa lavitra misy ary sy tanina io teneniko zany tamin'ny 58 tovera zany a namon'olona tao vangaindrano noho ny resaka mpakafo reny nakafona mpianatra de izy moa lasa prison à vie izy tany Nosilava de na iza na lahelo hoe fa inona ny nahatonga anahy namono an'le olona ampahasorana mihitsy nakany mpianatra tao vangaindrany a hoentina namahay aman-dreny zavatra sana zany navoko anao ne sy voavoana le zavatra zany hoe mahavoavoana azy am'izao fotoana zany satria ohatra amplifier le zavatra noho ny fitsiny Facebook na réseaux sociaux sy ny karazana de ny mpanao politika koa lazaiko anao zany a de faly ery a manaparitaka an'le zavatra hiteraka psychose de nanany ianina fotsiny nanako hoe il faut rester serein fa mitondra zany ianao il faut rester serein ne pas avenimer la situation fa de rester calme zay nanako zay fa io a tsy mihoatra ny fidirana vakansy io iresaka kely amin'izay tsika nyresaka toko hoe fanakorontarana déstabilisation fandraisiko amin'izay ihany satria hitantsika ihany koa tapabolana lasa izay ny resaka fanarahana ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny alalan'ny drone izay mbola raisina ho karazana déstabilisation ihany koa anatin'izay eo zany no mipetraka ny fanontaniana Andriamatoa Gérard Angélie Mirovason hoe sao efa tsy maro toerana intsony ilay fitondrana fanavaozana mijoro amin'izao fotoana izao androantsika miresaka ny fitondrana raha fantatsa ny pression psychose goda be reny ny fizahan'olona nivelana azy de mahare foana satria anatin'ny fotoana foy zany be de be ny événement mitranga de sy voaraka ny mpitondra sony reny a de lasa hoe marefo ny fitondrana na mitavozavoza ohatran'izany foana ny conséquence reny de azahan'ny mpitondra no miteny hoe mahapototra sara ny fitondrany a amin'ny matazaka sara afaka miatrika ny psychose populaire nanay taloha moa
ny mpitondra zany na politika io amin'ny aremana amin'inona dia manao angaredina misy a mifanazava sy mifanatrika amin'ny olona voany reny am'izao fotoana zany zany le communication le mpanakorotany sy mpanao psychose ambony lavitra noho ny communication fitondra de izay mahatonga ny hoe ohatrany marefo ny fitondra ohatrany hoe le olana zany a oka sorona tamin'ny andro taloha tany a le mpitondra zany le ministre sahala am'zany était des militants am'izao fotoana zao olona nytendrena no singaina fotsiny de samby hafa zany comportementn'olona nanao militantisme sy ny olona tendrena fotsiny am'izao a no ny toe-zavatra misy ao firenena zay zany mahasamby hafa anazy hoe ohatrany mafimafy koa izy am'izao fotoana satria le ministre le SG nytendrena reny sy militant natoko manona ny filoham-pirenena de lasa sy miaro azy de ny fitondrana ny lasa laza refa arefoefo misy moa ny sasany misy amreny olona voatendreny de manao hoe zasy te ho tratra faranety de aleoko mangina zay zany zavatra sy mety misy zany raha ianao miaraka mitondra amin'ny olona de oka anao mba ho solidaire hatrany farany iaran'le olona na endranao fa am'izao fotoana zany a ohatra tsy manana obligation anoana ny filoham-pirenena misy ny olona tendreny ohatrany hoe ha voy aleo hiafina angaty sao de tratra eto aleo mba hikitrakitraka izay zany zavatra manahirana misy hoe manaiky place politique ianao faly mahazo an'le izy anefa sy te hiaro ny fitondrana misy anao zay zany tena manahirana be misy am'izao fotoana zao eo ihany koa ny adefitra ny amin'le hoe mbola misy amin'ireo firongony ao anatin'ny fitondrana so zay ny tena mamparefa ny fitondrana zao a ny firongony zany misy foana azonao de nanany angaviko voalohany oka ny miaramila sy atao firongony tsy ny miaramila ray ihany sy mivaky sika mpanao politika no afaka miteny firongony fa misy olona miteny hoe ty miaramila ty firongony azy zany de fahotana be misy zany satria raha ampidisika ny miaramila de ho sahirana eto sika mianakavy tsy zareo sahirana sy ny mpitondra teo aloha na ny ankehitriny ny sahirana fisika mianakavy iny aloha de iangaviko misy hoe oka ny miaramila sy atao firongony zany fa miaramila ray ihany asy mivaky faharoa iza moa ny tena nanana atoko politika natazaka teto ny PSD ny arema ny AKFM dia nanaraka ny TGV raha fa misy zany amina politika ire foana mifamezivezy eo de ahoana moa arema lasa TGV laza anao forony androany ndray izy miverana indray ary matetika ny olona tena mpanao politika zany findafiny fantatsika ihany angamy fa be diabe ny mpamadika palitao de mifindrafindreny izy de reny zany a saratra be feneny olona reny fa ho manaraka an'izay natao fongana ohatra zao ny administrateur civil miaramila moa ny sary teo ny asany administrateur civil de fe ny administration territoriale ireny a nataonao fongana sy ataonao fongana ireny ihany a ny hodikodiny ohatran'izany koa ny mpisara de efa miteny zany ianao ny fongony de manahirana be hoe iza zany gasy totitondra ny firenena ny olona eo zany a misy olona sanamiko zao a nandalovako daholo ny parti politika nanomboka tamin'ny siranana ka hatram'izao afa-sy ny tima sy nandalovako misy nandalovako daholo de ifongony izy zany zao fongony siranana sa fongony arema sa fongony zamotsika tsy Mikael izay zany zavatra le olona zany manam-pahaizana anisan'ny nanao-pahaizana reny a dia ils ont dirigé l'État quel que soit le régime zay zany de tena fongany zany hoe les partisans politika misy reny tokotratokana fa izay ny zavatra mampalahelo hoe mpampianatra zao le olona de teneninao chef sisikoany ambany votra hoany be fotako ohatrotra sy miteny fitondrany ianao de mananina de eo ihany le ranga tonga nde mitondra manaraka meme sisikoa ihany zay ndray zao de eno sisy le ranga de ahoana moa ny teneninao fongany le ranga iza mba miaro ny seza mba miaro ny vady aman-janany hoe mba sy
sy atao azalambo. Miresaka an'izay adihevitra izay tsika fa anisany androany zao nanaovan'ny antokotiko Madagasikara antso teny amin'ny préfecture mihitsy ny mahakasika an'ireny tompona andraiki-mpanjakana voatendry ny fotony ireny andraisin'izy ireo manokana moa ny sefokotany hoe ny tokony hianindrena alona n'ireo sefokotany satria sefokotany mipetraka amin'izao dia sefokotany voatendry ny fitondrany firo teo alohany razoelona izay sokajian'izy ireo ao anatin'izay firongony izay aiza ho aiza ihany koa ny fahitanao an'izay satria na ny fanendrena sefokotany efa nisy décret nivoaka ihany koa hatramin'izao no somary mbola mihazo azy sika ao anatiny. Zay ngena zay ko anao hoe président fokotany izy tamin'ny voalohany ray aman-dreny amin'ny fokotany izy io nofidiny olona dia matetika zany iny foana ny tao isika nefany isika nisy ohatrany amerikanina ny any amerikanina zao mazava tsara misy hoe spoil système ny anarany ny parti républicain zany zao dia efa manan'olona raha vao izy ny mahazo fitondrana dia hovainy daholo rehetrarehetra dia ny olona napetrany eo ohatran'izany koa ny démocrate dia efa izy ny tonga eo hovainy daholo ny olona dia hatramin'ny farany ambany ka hatramin'ny farany an-tampony dia anazy daholo ny fitondrana isika le mpitondra eto amintsika zany tsisy manana an'izay ny anatoko politika tsy afaka manao spoil système fa tsy maintsy mifanamboatra amin'izay zavatra misy eo dia iny zany iny zalazako zany le frongony zany inengalazako anao hatrany miaramila avy ataona zana frongony zaka aza-pampidina kosa ny miaramila ampidisika ny miaramila manahirana aza-pidina ny vahoaka malagasy ivahoaka malagasy io ne raha zay vanao ny olona manona ny andro azo vena tena kiaza frongony dony ane zany reny satria mameno stady maka ny manakara anao tonga ny andro azoely mameno stady mihitsy ny vahoaka teaka ny andro azoely dia frongony dony zany reny da ngena tokony hoe tokotry zay vana ihany hoe vahoaka malagasy ane reo zanatsika ane reo zanitsika ane reo tamin'ny andro tamin'izao izy dia ny servir zay administration nisy teo fa c'est conviction politique mihitsy ny tongavany teo sahala milazako anao zany ny any Mantsara zao misy filoham-pirenena tonga dia tonga dolo milasa dia lazanao aza milahatra eo anao fa frongony andro azo ely diza zany vahoaka isenanao zay ngeny onany isika malagasy zany manaraka mpitondra foana hatramin'izay dia fa miova ny fitondrana dia miova koa idirantsika ny lafiny sosialy mifandray amin'izay raharaha politika eto Madagasikara izay ihany ataontsika hoe aty amin'ny valo volana ny joroan'ny fitondrana fanavaozana isika raha ataontsika manao karazana bilan na tomban'ny fitondrana fanavaozana tena matsapa fanovana ve isika Andriamatoa Gérard Mirovason androany manoloana ny angana tany mitolona aty amin'ny valo volana ty aoriana. Ny azo lazaina aloha ny fitondrana amin'izao fotoana izao tapotra ny période de grâce zay aloha dia tapotra ny zato andro dia tonga amin'izay ny vahoaka amin'ny angatsy ny avina teny hoe zao nangatana teny ankiaza sy azonay le izy dia mazava ho azy fa lasa négatif ny bilan ihany eveny fosiny nge tamin'ny taona 2025 iny za mba mpanao grève tana amin'ny lycée technique ny Anarbe ihany taloha sy mbola nahita an'izany sy naheno zany zany mandry sara zany manao grève na be fotaka na kandreo tsy mbola nahenao zany ary mpianatra avy any kandreo sy be fotaka tamin'ny lycée technique nalaza nanao grève ihany mpianatra lycée technique tamin'izany reny dia matoa efa aminao grève zahay tamin'ity 2025 iny anefany zany be fotaka zany sy faheno misy zany mandry sara zany nanao grève dikan'izany zany efa be dia be misy ny grève samy nanana zavatra nangatany daholo ireo be dia be dia ny fitondrana koa zany isaky ny manao fidenapahatra dia ny problème ny sara no régleny niny angamba santaka raha hainao na itozy ny tenenako an'iny hoe itozy abe faritra hoe amin'ny fitondrana sana am'izao mampiasa loi de Pareto ianao il faut prendre 20% des problèmes qui répondent aux besoins de 80% des Malgaches raha sy manao an'izay ianao afa ny teneniko amin'ny filoham-pirenena dia sy mahomby ianao mbola tsy zay ve zany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ka izay le sarotra ataony tsy fidinao reto 20% na problème malgasy iny sy olonaninao ninona fahaizanao zay mba
zany lazaiko anao zany nanomboka tamin'ny andro sanana nanao politika problème malagasy tapitra misy asolaninao. Raha ny olona eto Madagasikara inavy zany zao no tokony tafiditra ao anatin'izay roapolo isanjato zay. Zay zany le ataon'ny mpitondra tokony ataon'ny mpitondra hoe aleo si ifidy problème vitsivitsy sika ohatra ny hoe lutte contre la pauvreté ohatrohatra la pauvreté monétaire sy ny pauvreté non monétaire sy ny malnutrition traiteny io mahakasika olona maro. Fa pauvreté non monétaire moa ny fampianarana ny fahasalamana mahakasika olona maro io ny tokotry réglena. Ohatra ny hoe ny problème ny inflation sy ny gestion monétaire mahakasika olona maro io. Tokotry zavatra sana am'izany réglena. Misy zavatra zany a vao réglenao ohatra ny problème na pauvreté monétaire de régler daholo ny pouvoir d'achat. Be deabe zavatra réglena iny. Zay zany zavatra tokotry atao. Ohatran'izany koa ny changement climatique tokotry réglena io. Ohatra ny hoe raha manao barrière de désertification any androy anao maharéglé zavatra be deabe. Misy problème vitsivitsy zany tokotry réglena tonga de réglé ho azy ny ambin'ny peuple. Zay ny tokotry atao. Zay nefa tsy vita hatram'izao. Nday mahatonga ny olona tsy nanao aniny ianareo. Fa vita io de hitanao fa mitendray ny olona aingana loatra nareo zany mitendray ny mpanohitra hoe ha atao sy solazaina tsony zay zany. Zay zany mahatonga ny zavatra eny hoe fa naverimberiko le izy hoe ohatsika ampiasa ny loi de Pareto ny 20% ny problème mahasambatra ny valopolo isanjato ny vahoaka malagasy zay avana tonga de hitanao ny mahomby anao. Fa réglenao tsikelikely problème na président ny sotra tamin'ny andro nasehako ohatrohatra misy olona avy any maiva-tanàna hoe zany problème président sy misy atao asany nongany ao anao de manao koa le finoa tsy teneniko asehako hoe président problème na be fotaka zany hoe problème local problème any Mansa na problème any maiva-tanàna local ane zany. Inona moa zany nataon'olona tindrenao localement zareo hoanany izy zay koa lazaiko anao président enao manindrona chef d'agent chef d'anina de ny problème local tokotry réglena eny olona reny sy atao de miakatra ty amin'ny filoham-pirenena dao ny problème. Zay ngena zava-misy am'izao fotoana zao na ny filoham-pirenena zany tokotry problème vitsivitsy any na isina tanana arégleny poavatra maromaro. Miresaka an'izay sika nataontsika hoe olana fototra izay raha nisy nidinana tena kanja dia ny olana ny herinaratra ny olana rano tamin'ireny volana oktobra 2024 ireny raha amin'izao fotoan'izao ianao raha teo efa nitana ny andraikitra mampiasa andry raha teo aloha manahoana ny fahitanao ny fivoarana izay olana ny herinaratra ny rano amin'izao fotoan'izao zay Andriamatoa Gérard Andrialen'Innovation vao vavy ny olana androantsika miresaka. Ny rano sy ny jiro sy voava io raha sy vitandreo ny zavatra efa natao teo aloha. Oaka zay azava sara misy hoe tamin'ny andronay zany ohatrohatra raisiko ny rano efa be de be tsika teo nanao le station de pompage eo ambodimity io nefa be de be zany ny poche d'eau tokotry ho atao azona rano etotany hoe ohatrany hoe ny any Ambodiatsimo zany ny any Ambodiatsimo tokotry interconnecté na ty Tananarivo de ohatran'izany koa ny gestion à deux niveaux ny ranony Antananarivo reny tafatra moamboana fa le problème manahirana be le izy ny banque mondiale sy ny FMI zao nandefa olo atao amin'ny tao hoe sisy plan sud ny gérement zay de manahirana anay mihainao an'izany hoe ny anay taloha fa manao plan iny 10 exemplaires de androany ianao verdon ny plan de sisy ninina de sisy mahafantatry hoe aiza nandeha alovany tuyau hoe izao hoe nanao an'izao zany fahitako azy tena misy fay be misy fitantanana technique de raisiko ohatrakoa ny réseau électrique tamin'ny andronay misy visite systématique reny réseau électrique reny inona ny avaly am'izao fotoana zao hoe fatranainy zao hoe fonona dao ty zavatra ty nisy olona miteny tamika hoe efa antitra ny câble nampiasainareo sisy électron tsony ny ao anaty cuivre zako rangaha mba mieritrerety sika aloha ny amoaka vava. Raisiko ohatra zao ny poste Tana Sud. Poste Tana Sud tamin'ny andronay terenay ny ino moa zone industrielle feno machine madinidinika ny zone industrielle ny textile
reny zany matetika midémarrer foana reny machine reny a de mikae courant ninao firazako azy courant réactif eny zany a tokotry jereva aloha ohatra fino zany consumisy finjare zao sika eto a fatiny atsika tonga de hoe saturé ny ligna saturé zao sisy le ingénieur zany tsy ohatra tamin'ny andro zany nanety aloha vo saturé ny ligna de tonga zay première réaction sao de ny consumisy finy diso de sina batterie de condensateur na obligé ladolo ny industriel nanao an'izao am'izao fotoana zao a vo misy saturation na transport tonga de soloa io e manao lalakitako so fotsiny manao zay zany tena manahirana tamin'ny andro anay zany a ny ingénieur asaina mitatana ny jeramana ny sampandraha rehetrarehetra atao a de efa ampianarina misy hoe izao ny ataonareo réactionnareo raisiko ohatra fotsiny ohatrohatra amin'ny visite de ligne vo nisy na de efa tao tamy teo le izy a hoe alay mazava Augustin zay zany ny directeur ny réseau interconnecté tam'izay isambolany raha mazava Augustin mandefa questionnaire any amin'ny olona miray miasa aminy ahafantarany hoe aiza hoe isika zao isambolana zay sy mamaly an'iny de hoany am'izao fotoana zao sika tsy fantatry mide atao fitantanana ve zany ny olana eo anivon'ny orinasa Siramara mandray ny compétence technique zany hoe le compétence technique teo aloha zany ny va zay tena olana raisiko ohatra fotsiny hoe makoakady fosy anao tranao ambaniny château d'eau ve sisy rano ambanina château d'eau sisy rano zany de zavatra sy azo ekena misy zany zavatra zany ambanina château d'eau na sy manandrano tena na le château d'eau sisy rano na sampiasaina sony a na le olona ny dindona angamba no vene makany antranon'olona zavatra sana am'izany hoe manahirany ohatra zao le raha naviana amin'ny château d'eau rova tonga de midina ty ambany daholo za mahazo rano fa ty ambany a fa le olona taloha sisy mahazo rano zavatra sana zany manahirany satria sisy mahafantatra sony hoe anao ahoana ny anaovany ny équilibrage dynamique ny réseau d'eau raha sy équilibré io zany lazako an'le ingénieur na fa ny banque mondiale tamiko io raha sy réglenareo io ny réglage na pression manirana ny rano misy posina foana sy ahazo any eto Tananarivo ary io a ny ingénieur nanao ny teo fantany daholo eto ny pression nany eto ny pression tika fantany daholo zany fa anaty cahier de io cahier io tsy fantako nanakaiza zay nge le olona le olona teo aloha zany nanao zavatra le tateo ino hoe silojany toetrandro lesy atitra fosony be hoe inona koa ny ilanany io zay nge ny tena olany miresaka fahaiza-manao teknika ianao a hitantsika zao ny ataontsika hoe fidinana ifotony nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany Morondavy reny a tany Thomas ny resahany ihany koa nyty resaka fanomezana ny tsy miankina ny fitantanana ny herinaratra amin'ny faritra ivelana ny Antananarivo ty a manahoana ny fijerinao an'ireny ataontsika hoe fanambarany ny filoham-pireneny reny a ny amin'ny fahitana ny ataontsika hoe tsy fahombiazana raha ny marimarina kokoa an'izay fitantanana tsy miankina ny herinaratra izay mahatonga ny olona ny délestage a reo faritra ivelana Antananarivo moa ny tena nyresahany tao anatin'izay tao anaty motivo zao azoko lazaina aloha tamin'ny androko le hoe roa zay nizy le représentant ny FMI teto de nangataka misy izy hoe omeon'ny privé a ny fitantanana an'izeo zay moa ny teny tam'izany sy possible aminay zany sy anomenao vinanao vina misy zay nina ao ataonareo de tadidiko sara tam'izay hoe Michael Saris directeur ny banque mondiale tam'izany hoe nare ho ataoko an'izao zaka Michael Saris zao lazaiko anao raha miala amin'ny banque mondiale anao aza mitondra firenena se anao mitondra firenena zany aza manomenesina anay natoko moa zavatra nitaga lasa ministre de finance ny fireneny Michael Saris de fahity sipa ngamba nareo ngamba tsy mahatadidy an'izany fahity sipa de ny fanena atao Paris zay de niteneniko zay za fa niteny taminao aza mitondra firenena anao miana senareo zany firenena zany de zay zany tam'izany hoe ny ekenay amin'ny secteur énergie zany ny privatisation ny Solima
ny angovo zany fa ny électricité ny teneninay hoe osatio angodabe io a amin'ny firenena sy omenay privé misy de teste be moa ny olona hoe anao manao an'izao de farany moa nesaka zay filoham-pirenena tamin'izany de nambarako anazy ny antony raha anao ihany ansika hoa zany filoham-pirenena oka aloha ny électricité de pointe manomboka amin'ny enina ka hatramin'ny 10 alina la misika privé eo sika vao amizay izany sérieux de ny afarany moa de nanao appel d'offre zay de ideleky ny nahazo an'iny tamin'izany fotoana zany be de be ny nagataka de niteny tamin'ny filoham-pirenena ny problème asika ny président hoa les privés eto Madagascar ne sont pas des énergéticiens, ce sont tous des commerçants. Commerçants zany ivadika énergéticiens. Au charte zany le métier d'énergéticien, moi c'est la siraka, c'est un autre métier. C'est pas un métier de commerçant. Zay mahatonga namanao zay hoe aoka so amena privé am'izao fotsiny zao. De lasa moa didiaseka tamin'ny 2002 sambo nanao zay saipatadolo no amin'ny toerana tao ianona mena io ny afarany so iana fa sy le zao ny kitiana fa eo ny kitiana tena nanaiona misy ny anakaeta angamba mampiditra courant de ny anakaeta mamoaka de fanipokana zao de le stage lava no ny incompatibilité ny entrée d'énergie miresaka an'izany olana rehetra antsika androany inona ary ny vahaolana tokony apetraka ho an'ity sehatra ny herinaratra ny rano ny angovo ty mihitsy amin'ny ankapobeny ny vahaolana de sotra manamboatra source anankiray na privé ny anao anazy zay ny proposé ny saofoka tamin'izay pour laminer les incertitudes des petits producteurs privés zay nefa sy natao zay na tsy teny teknika angambany hoe nafinaritra ny araka tamin'ny didiaseka moa ny tete ingénieur de efa misaka teknika ianao de mba mazavazavatra le zavatra zany hoe tokotranao dipôle équivalent zany tsika hoe puissance anakay hitondra ny réseau mba hamafa ny imperfection ny reny mpitondra madinidinika reny producteur de réseau indépendant madinika reny zay nefa tsy misy de io ny afarany raha voadona kely ny anakay de voadona daholo ny rehetrarehetra zay le ny tena olany akoatra ny contrat zany contrat mo iny zavatra hafa iny fa nana resaka teknika aloha nasa tohina ny contrat sy voa misy ohatran'izay ny fandena fa ho manaraka an'izany les gestion privé tetra matetika groupe efa raisy koatra zao le groupe mandeha lazaina fiolona io nameny DFNA io tamin'ny andrika sy ny raisiko satria sika centrale à gaz io tamina réunion omeko anareo fotsiny zatsy any réunion satria anao zany sisy gaz aty tondranan'le centrale de maka fiolona zany anao sy fiolona loatra fa léger gazéifiana zay vo alefa le centrale eve anao zany na perte thermodynamique amin'ny changement d'état fotsiny efa ary amin'ny 38 500 ny prix de revient nefa ny marché gasy any amin'ny 6 700 ny prix de revient ny zakany vahoaka malagasy de hitanao zany fa tena fandaka misy de navatra nisy anefany ny ererany industriel nanao an'io zakainy gasy fa sy navela zakain'izy ireny any andafy ianao na ny États-Unis fa misy industriel nanao erreur technique amin'ny conception de production aferan'izany liquidena zay anaovana azy ihany fa tsy mahafa ny asika tazonitsika le olona tambatambatsika le olona zay na zavatra tsy mety de mazany teraka zavatra hafa le zao hoe karana zao hoe karana zavatra hafa le problème lasa resaka foko le zavatra tena manahirana be misy nefa problème technique tsokotizayvana fotsiny ianao 32 cents ny prix de revienao zay sy vidinao zay anaovanao azy zay nefa nitokotry atao de lasa karana manao zay tena malasa resaka maloto le zavatra zay le mampalaino amin'izy zay ny makasika ny olana herinaratra ny olany rano ihany koa hiditra kely sika makasika ny raharaha politika hiverina kely amin'izay hitatsika nisy an'ireny fivoriam-ben'ny sadaiky farany teo reny izay namoahany izy ireo ny ataoko hoe tatitra ny fivoriana ny resahany tao anatin'izay ny tondrozotra hitondrana ny raharaha eto Madagasikara
ny fiverenana ao anatina lalam-pandrenana ny anarahana an'izay ihany koa manahoana ny fandraisana andriamatoa Gérard ndre dia mirovason tatitra reny fivorim-beny Sadek tanterahana farany toerena. Izy aloha dia manahirana anariko mihitsy satria ireo firenena io au moins efatra amin'izy ireo Namibia, Afrique du Sud, Angola sy Mozambique dia firenena voazanaka ireo tamin'ny DRC ka nitondra. Dia DRC ka tamin'izany tena sy feno fahaleovan-tenan'i Madagasikara asy mahaleo tena ireo na miala amin'ny zoky ny apartheid ny Afrique du Sud. Dia nitondra tokoa izy hatramin'ny Euroscoïne angambany. Tsy fantatra eo ny Mozambique tabataba lalandava, tsy fantatra ina koa moa ny Njidama tamin'ireny momba ny Mandela. Reny zany firenena napisika hoe hiala amin'ny zogan'ny mpazanaka sy ny olona sy mety ny ataona amin'ny fitondrana. Isika zao tsy ataoko hoe niala tamin'ny zogan'ny Andro Azoelina fa niala hoe sekenay kosa sy ny malagasy teto Tananarivo ihany lazaiko an'ity manomboka ny Manisaka na Befota ka ny Kangao nanao daholo dika zany choix souverain du peuple nanaovana an'iny. De olona napisika tamin'ny ady ny fahaleovan-tenany no manao sika amin'izao fotoana sy mety nataonareo. Dia indraindray manao hoe tanoa mba misangany nareo fa dia fa manino sika gasy ataon'izany. Na ny gasy manampy an'i Mozambique miala amin'ny constitution Portugal dia miteraka daholo ny olona fa ny gasy ny tena sy mety amin'ilay kosa iandro zay voaka mba hiala amin'izay izy dia diso nareo zao nareo. Eny kosa aloha sy afeno fa tena mampalahelo anahiko misy na mahatonga anahy tena amin'ny taloha misy movina ihany eo taloha hoe tsy sangany. Tamin'ny andronay mba nisangany zay ny ahon'izany Mozambique zany ny Angola, ny Namibie, ny Afrique du Sud zany fa nareo taloha samy zay daholo dia ihany tompoko. Zay aloha zavatra mampalahelo. Zavatra faharoa mampalahelo ny mampalahelo terasika dia ny souveraineté. Tamin'isika nahazo fahaleovan-tena tamin'ny 1960 tany teny daholo ny olona hoe sy mety nataon'ny général de Gaulle sy prévu tao anaty constitution française fahaleovan-tena io sy tafiditra tany amin'ny convention des Nations Unies na ny convention ny CECA sy ny anna rehetrarehetra io sy mety nataon'ny général de Gaulle io. Général de Gaulle namaly tamin'izay efa nameko fahaleovan-tena reo fa nanofidy oka sy hoelingelentsika sony dia nanaovan'ny fitenenana hoe le choix souverain du peuple prévaut sur les textes de la constitution. Zay navaly général de Gaulle tamin'izany. Androany zany sika ny malagasy manontolo misy na sy ny fidy nagataka ny fianany Andro Azoely da tany tao masina na izay faritra alianao nagataka an'izay daholo dikan'izany choix souverain du peuple iny. Ny choix souverain du peuple iny ce choix souverain du peuple doit prévoir sur les textes des conventions anefa zay misy seken'ny Sadek. Anisan'ny voaresaka zareo ihany koa tao anatin'ilay izy dia tondrozotra tsy mazava tena hitondrana ny fitadiavana vahaolana tao firenena so efa mailo ihany koa ny Sadek ao anatin'izay hoe tsy manaraka io na ny fikaonandoha-pirenena raha ny mbola mihazoazo hatramin'izao tsika miresaka. Okaloha zavasara fahitako azy le zavatra namena an'izareo sy ny calendrier namena anazy mazava sara misy araka sara misy. Inona moa ny tenena tamin'ny Sadek hoe anao fifanokandom-pirenena zay dia zay tapakeo nanaovanay ny fitondrana manaraka dia nataonay manaraka nanao ny gouvernance électorale ataonay zany zahay ampadio ny fifidianana zay anakoan'izay ny zava-dehibe tao anatin'iny tondrozotra iny. Dia fahatelo natao tamin'iny hoe souveraineté nationale ihany nanao anazy oka zay samy gasy nanao azy iny ny Sadek zany ninonino nalazainao da nazy ihany nisy souveraineté de la nation malgasy ny asansika inclusivité ny asahana dikan'izany zany ninonino ao ataosika nanazy ihany marina. Zay zany zavatra tsy mety zany satria tamin'izao niady tamin'ny Sisano iny niady tamin'ny portugais tamin'izany fotoana zany sy niteny zay hoe ninonino nataonao Sisano ny Portugal ihany marina fa nanao ny marina fa manino Sisano sy manao an'izany amin'izao fotoana izao nefa napina
nampindidiasiraka dia am'izao fotoana zao nanay ny marina manko a fiverana ny andrazana ny fitondrana fa inona loatra maninona moa zany tadiavinao maninona sy tantanana hoe firenenay dia hotelona zay nivahoaka malagasy nanahy kosa dia niaia tetelo misy amin'ny taloha hoe nareo tena marefo misy nareo taloha akety tsy samy zoatra le taloha fa amizoro nareo taloha miteny hoe nareo taloha le nagataka ny alalan'andreo zany dia sadeky zany namerina anazy sous forme d'exclusivité dia aleky nareo taloha fa hijoro moa ny tanora zany dia inona ny action amijoro taloha sy manaiky zay dinona moa natao sadeka midinadaly be dollar ny taloha tsy akaina io exclusivité angatana eo dinona nataonao hotifiona dao leo taloha ao zany ina fa tsy sahitifitra ny taloha na etonareo fa dia mba hivoaka ako amin'ny angaditry ny arina kosa zay fosovono iresaka kely tsika ny mahakasika ny fianan-doam-pirenena zay fanambarako teo iny moa farany teo nisy ale hoe telo jona lasa fionana teo amin'ny FFKM sy ny volany fanavaozana fa ny ady hevitra ihany koa androany dia ny fisiny tylay komity mikarakara ny fianan-doam-pirenena tia zay napetraka tao anatin'ilay filan-kevitra minisitra aloha eo zany mametraka ny aya hoe tsy ny FFKM ve no efanomena mandat inona indray zany ny andraikitra raisin'le komity ikarakara n'ilay fianan-doam-pirenena ao anatin'ilay sozay no mampiazoazo tsy rosonany amin'ilay fianan-doam-pirenena le fianan-doam-pirenena ane ary fahinoko ny fitenin'ny FFKM sotra hoe izahay dia anao préparation aloha anao formation ny encadrement any amin'ny faritra rehetrarehetra any zay vao manao an'le izy le fiomanana zay zany lavalava le fianan-doam-pirenena roa na telo andro fosiny amin'le calendrier na herinandro fahabesany ny anao fokotany dia iny zany somary elaela kely iny dia ny zavatra nangatany tana ministère hoe ny FFKM zany manana ny autorité morale nanao an'le izy dia ny fanjakana manao fosiny hoe manao ny assistance technique sy logistique zay ne ny fanahana tamin'ny voalohany satria ny filoham-pirenena tsika am'izao fotoana za zany sy tia hanana misy hoe io ndray fa nataony angandra izy reo nanao an'le izy sy tia hanao an'izay izy hoe izao izy izy miditra amin'io dia lazay nareo fa iza ndray hoe aleo le constitution sala am'izao ny atao mba lany ahako aleo tsy te hiditra am'izay izy dia pour une fois zany mba misy an'izay dia ohatra tsy mety amin'ny sasandray le izy anake le tena olana dia tena olana faharoa misy foana ny olona mieritreritra hoe rehefa manapa-kevitra ny FFKM anala filoham-pirenena foana zay moa ny zavatra tamin'ny 91 ny fiovan'ny FFKM ny afara tamin'ny fanalana ny DDRC ohatran'izay koa tamin'ny 2012 dia ny olona zany be dia meo mila mieritreritra zany hoe sy mieritreritra sony hoe tamin'izany fotoanandrony io amin'izao fotoana zao efa zavatra hafa indray no atao dia zavatra mahalava anazy faharoa mbola tsy fantatra inona moa nivoaka amin'ny conférence nationale io constitution fédéraliste ve sa état unitaire décentralisé sa état unitaire centralisé tsy fantatra dia dikan'izany zany tsy misy fantatra inona ny constitution atao vao afaka manao loi anitsika hoe loi électorale ohatrohatra tsy fantatra inona ny zavatra tranga eo dia io zany lazain'ny olona mitavozavoza ahoana moa nanovako loi électorale zao nefa mbola tsy fantatra izavon'olona ho fidina amin'ny constitution manaraka eo tran'izany koa lazain'ny olona hoe ny anay moako reto aloha da constitution ho anay dia misy filoham-pirenena Madagasikara tiaka manapaka ny vahoaka amin'ny eo amin'ny conférence nationale io hoe fokotany aloha vidina voalohany vao manaraka ny ana dia any amin'ny farana ny filoham-pirenena ahoana moa ny fixeko hoe izao daty zao ny anaovako an'izany dia miteny olona ka mitavozavoza sy zay mitavozavoza fa fatarako azy fa avy alao no hivoaka ny tapaka ny fianan-doam-pirenena ahafantarantsika inona marina no atao sasany zany mainka hoe any afaso ny calendrier sy ny réforme ataonareo afandaka amin'ny alina ady inona ny atao eto hiady indray izay nge tena problème dia ny zavatra matetika mifangaro amin'ny losika malagasy koa mifangaro ny dikany conférence nationale ny assise nationale sy ny état généraux
dia fangaro daholo anao tsika avy eo ny conférence nationale zany tokotry grande ligne ny société natao e na ohatra hoe isaka ziramano any amin'ny étage eo zany mipetraka fa sy any amin'ny conférence nationale dia sika zany tadiavinao dionao daholo izy rehetrarehetra y compris ny fanamboarana lalana kely any amin'ny fokotany any dia mazary manahirana zany ka zay zany mahatonga fahafantarako azy mahatonga ny FFKM aleo manina sara ty zavatra tikatra sao dia mamoaka zavatra sy tadio sara ane conférence nationale ny 91 nataony FFKM tonga teo ambony latabatry ngay zafelbe sitany zay nanaovana azy sy problème any Madagasikara rehetrarehetra tao daholo no izy zafelbe sy mazava am ty aleo anao madaedy aloha zay alizy dia andiny tao Madagasikara zay neny éviteny ka sy fantatry na le olona zany manao mainka avoay ty io zay tsy sadika inona anao voakako eo na anao sadika eny sy mahavoavoaka an'izay fa le fetrany le fijoroa le fitondrana fanavaozana ihany koa roa taona hatramin'ny taona 7 ho tratra ve ny tadiavana vahaolana ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay ilazako anao zany eny isika zany vita ny fikonandoam-pirenena ohatrohatra azonao anysika vao mahafantatry inona ny zavatra ao tao marina amoa angamba isika kiteny hoe nanao fikonandoa ny tanora tao dia leo ina nampiariny dia ho zakasika ve zay nyteneny tanora hoe enareo nahavita nahatonga n'ity zavatra tikatra oka le fikonandoana conférence des jeunes teo nampiarasika zay efa vitany anazy sina anao restitution izy zao dia iny ve no ampiarasika zany sika tao azakasika zany sy manday izy raha teo ny tanora ny hoaviny tadiaviny inona moa ny tadiavasika zavatra sarasara am'izao fotoana zao hoavin'eo tanora eo zay zanasika zafisika ane zafinay moa zany fa sy zafinao ka izy manapa-kevitra hoe tianytinay dadabe sy namoa marasa zafy dia resahana fosiny FFKM hoe tia hoe olona ny zavatra tiany zanasika dia atao ve sasy atao dia malakilaky kokoa izao tsy teny anazala fa vita talolo fa ny asika zany amin'ny akabeny tikatra sarosarotra naolona am'izao fotoana zao samy manao asizy daholo na ny mpisary na ninona na izao dia sy fantatra sony hoe asizy ve sa étagena eo sa inona dia ahoana ny fidirany eo amin'ny conférence nationale zay dao ndraiky ny problème am'izao fotoana zao mandeha be ny fotoanantsika andreovatao Gérard andrela mirovason marina ny resadresaka sady sika ao amin'ity alin'ity itsika marana anazy nefa toy ny vahiny rehetra raisina atao anatin'ny fandaharana raha misy afatra tianao entina na mety tao anatin'ny rinao ny resahana ihany koa dia fotoana zao ahafahanao mitondra an'izay ao anatina minitra vitsivitsy toko nanalo ny afatra dia hoe firenena ny resahasika oka mba atao anatin'ny fitomina le zavatra atao rehetrarehetra sy atao angamba fa BDB ny manana expérience amin'ny fitondrana eto sy zaharera fa BDB manana olo-kendry Madagasikara manana ray aman-dreny Madagasikara oka angambany mba sy ampifandrafy ny gasy sika zay lona zany zava-dehibe oka sika sy fandrafy oka lazako teo dia milaveoko indray mandeha oka sisy mara mila forogony satria ny olona mitabasy ny misy forogony sy misy alina anahirana be zany zay zany nanafatra dia ny afatra faharoa moa dia mitodika aminareo tanora ako ianareo nahatonga an'izao zavatra zao mba atenenitra azy avao sara aminay zoky zavatra tadiavinareo ary mba arovy zavatra ndredinareo fa sy ny sadeka akory nanapaka hoe ity nangatanareo tanao ity ny azonay menanareo dia ekevinareo asy zany dia sy sekenay zay angamba ny afatra hoe mitareo tanora hoe ianareo tanora ankehitriny za sy manao sotra tamin'ny andronay moako zay mba mafimafy noho zay ihany hoe lazainy olona misy za hoe ny olona tengénération sy voafena koa say sy voafena koa zay fa misy kosa mba hitanentanay tanora tamin'ny 68 tamin'ny 72 raha mba tonga teo fitondrana zay dia manangatany eo ampiarina sy vitany nangatany eo nampiarina fa raisinay misy ny fitondrana saotra tompoko ary makasitraka anareo mpiaino na eno zay vavako zay ankasitrana fiainana andriamatoa Gérard andrely mirovason naikina saina ihany koa tato anatin'ny fandaharana l'invité du jour tamin'ity alin'ity toko saotra tompoko
Ankasitrano ihany koa isika rehetra tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany izay anao metrahako ny veloma mandrapitafa amin'ny alarobia ho avy izao indray satria ho an'ny rapitso dia ny fandaharana manokana no arahanao ao aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny ora tahaka an'izao veloma mandrapitafa ary toko klasy toko vavy.